Herintaona teoriana nametrahana ny hipoketra karta fandoavam-bola elektronika nitondra fanavaozana Andrew Brown manerana nosy ny postra malagasy, navaozana ihany koa ny asa iandreketan'izy ireo natomboka tamin'ny fanokanana ny agence eo Antaninarenina izany nandrianana zavatra maro eo amin'ny sany Fanesikely. Toy izao ny Brown postra Antaninarenina tamin'ny andro nananganana azy. Nasiana fanatsarana ny toerana ny taona 4,700 ary 30 taona aty aoriana navaozina araka ny takin'ny vanim-potoana ankehitriny, ny asa no hatsaraina, ny anarana novaina. Flagship ny fa ity zany ilay endrika vaovao ny postra malagasy. Eto zany tsika dia ampiasaina amin'izay ny postra malagasy amin'ny hoe mapa agence vaovao. Taloha zany raha ohatra hoe receveur ny hitantsika amin'ireny barao postra ireny dia izao efa lasa chef d'agence na directeur d'agence miaraka zany. Tolotra tena hita hoe nandroso dia nandroso dia ny resaka service financier izay ho atao ho an'ny zareo teratany malagasy any ivelany ihany koa. Afaka zany manao petrapola aty amin'ny postra malagasy. Ilay agence napetrakantsika dia mitovy endrika amin'izao daholo napetrakantsika koa any amin'ny faritra satria fantarareo angamba fa ny postra malagasy no manana ny ataontsika hoe ratsana raika pelina manerana ny nosy, misy tsy latsaky ny 20 agence ny postra malagasy manerana ny nosy. Miantsoroka ny maha orinasam-bahoaka azy ihany koa ny postra malagasy. Eto Antaninarenina tsika hitanareo angambany misy banky tsy latsaky ny 9 na 7 eto amintsika eto. Ny tolotra omen'ireo dia ho an'ny olona manana fahefa-mividy ohatra. Ny antsika dia offre sociale na banque sociale. Izany hoe les services financiers izay ho atolotry postra malagasy. Tanjosika tsy hoe andeha anao tolotra ahazoana vola be. Tsy izay ny tanjon'ny postra malagasy satria service public any antsika fa hoe ny azontsika manome ny vahoaka malagasy tsy vaky volo izay tolotra afaka azo ny fahefa-mividy malagasy. Isokatra manomboka ny alatsinainy izao ity antokondraran'ny postra malagasy eto Antaninarenina ity.